Rahantsika amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny alatsinainy avizao moa ny andendin'ireo lanonana tanterahana tany vakana karatra ireo faraka nafantarantsika azy ihany koa dia tamin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana lasa teo no tafala tao anatin'ny annexe B ho an'ny vondrona Europeana ny fiaramanidina roa ny kompania mpitaterana ery Madagasikara misedra olana amin'izay fivoahana ao anatin'ny annexe B izay anefa ary zareo avy eo anivo ny OACI araka ity fanampanazavana ity. Nisy tokoa ny ezaka matoa tafavoaka tao anatin'ny annexe B ny vondrona Europeana ny firenena malagasy. Firenena izay niditra farany tao anatin'ny lisitra izany nefa firenena tafavoaka voalohany tao anatin'izany. Iena ny fandaniana ho an'ny kompania Madagasikara satria ny fiaramanidiny ihany no ampiasainy isidina ny lanitry ny Europa amin'izao. Ireo manampahaizana vahiny dia nideran'ny ezaka nataon'ny ACM sy ny tale générale ary niarahaba ihany koa ny firenena malagasy. Je tiens à exprimer nos sincères félicitations à l'État de Madagascar, notamment l'esprit fraternel de l'aviation qui caractérise la compagnie aérienne nationale malgache. Nambaran'Andriamatoa David Labrosse avy amin'ny OACI fa nisy ihany koa ny ezaka nataon'ny OACI teo amin'ny sehatra regionaly. Namporisika ireo tompon'andraikitra ametraka paikady mba hitazomana ireo ezaka vita ny tenany. No antotranteriny famitana andraikitra lehibe eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy ny fitaterana anabakabaka ary ny OACI dia vonina trano ny hitondra fanohanana. Ny tale générale ny Air France dia naneho ny fahavononan'izy ireo ametraka fiara-miasa maharitra amin'ny compagnie Air Madagascar. On ne cache pas que depuis de nombreuses années déjà, on veut construire un partenariat économique durable avec la compagnie nationale. Ny alakamisy toera-tsiaivina dia nisy ny atrikasana tao andinian'ireo mpiantsehatra eo amin'ny sehatry ny fitanterana anabakabaka ny safety list ka ankoatra ny lanonam-pamaranana izay notanterahana teny amin'ny ministeran'ny Rarabahiny Anosy dia nisy ihany koa ny lanonana izay notanterahana teny Ivato.